Falmerabantsika rehetra mpanaraka ny mivantana ny adihevitry ny olom-pirenena indray amin'ny alalan'ny pejy Facebook ny Fanainga. Fanainga moa dia tetikasa iray manohana ny fiarahamonim-pirenena. Izahay ato amin'ny studio Sifaka dia andrindra sy anentana izay adihevitra izay. Ny studio Sifaka dia trano famokarana iray natsangan'ny rafitry ny firenena mikambana vatsian'ny PBF Pavola ary ny Fondation Hirondelle kosa no manatanteraka azy. Ny lohahevitra editsika hevitra ifampiresahana amin'ity an'ity dia mahakasika ny fahasalamana sy ny zo ara-pananahana sy ny fiterahana ihany koa. Araky ny mahazatra moa izany dia manana vahiny ihany koa isika. Eo Monsieur Philémon Ndrimanana izay solon-tenan'ny SID Madagasikara sy ny réseau SDSR Madagasikara. Eo ihany koa i Madame Niaingo Niaina Ramarsan mpiambana ao amin'ny Simiralenta ary Angela Rasoandalana mpianatra ao amin'ny université ny Fianaratsoa izay mbola somary manana olana teknika kely amin'izao fotoana izao fa miezaka mandray atsika ihany izy rehefa avy eo. Eo ihany koa i Madame Kemba Ranavely izay tokony andray anjara ato anatin'izao adihevitra izao fa noho ny adidy tsy maintsy ny andreketany izay marain'izao. Dia i Monsieur Edy Ramanantsoa mpampianatra éducateur spécialisé amin'ny resaka ankizy autiste ihany koa no hisolo toerana anazy dia faly miarabanareo efatra mianaka mianadahy. Ny hanomboantsika azy aloha dia fifankafantarana bebe kokoa ngambany. Omena 10 minitra iray avy nareo telo mianadahy izay efa voninety izany ilazalaza mahakasika ny fikambanana izay misy anareo. Inona moa no tena ataon'iza fikambanana izany ary inona ny tanjony? Faly miarabantsika rehetrarehetra amin'izao resadresaka ifanaovana eto izao. Misaotra anareo ihany koa moa izany nanatsa anay ao amin'ny SID Madagasikara. SID Madagasikara moa izany dia fikambanana britannique, association britannique izany araka an'izay teneny izay dia hoe Sustainable Environment Education and Development. Izany hoe fikambanana izay miasa ao anatin'ny fampandrosoana maharitra mikasika ny tontolo iainana, ny fahasalamana ary ny resaka fanabeazana. Ka manana tetikasa maromaro izany SID Madagasikara izay any Faradofay izany no siège social eto Madagasikara fa misy sampana izany eto amin'ny faritra Analamanga. Dia misy nankefatra eo izany ny ataoko hoe ny tena iasanay dia ny fanabeazana, ny fahasalamana, dia ny tontolo iainana ary ihany koa izany ny amin'ny resaka livelihood moa izany akka fitenana an'ilay izy izany hoe fahaizana manao sy mandrindra fiainana ary ny fotom-pivelomana amin'ny ankapobeny. Ka mahakasika ny fahasalamana angamba no fampiresantsika eto izay iarahana miasa indrindrandrindra izany ao anatin'ilay projet SAFID izay misahana indrindra izany ny fahasalamana ara-pananahana ho an'ny zatovo. Ny tanjona moa izany dia mba hoe ahoana ny anaparitahana izany ny zo mikasika ny fahasalamana ara-pananahana eo amin'ny tanora. Ka ny anisan'ny paikady entinay amin'izay moa izany dia ny fiaraha-miasa eo anivon'ny sekoly natomboka tany amin'ny faritra Atsimo-tany moa izany ilay izy Anosy dia ny faritra Androy fa amin'izao fotoana izao izany nanomboka tamin'ny taona 17 teo dia atao izany ny ampidirana izay lohahevitra mahakasika ny zo ara-pananahana izay ao anatin'ny programa mpampianarana izany. Izay natao indrindra izany mifandraika amin'ny fanatsarana sy ny fanatsarana ny fampianarana eto Madagasikara izany hoe ny réforme izany araka ny voalaza ao anatin'ny PSE dia miara-miasa amin'ny direction anankiray ao amin'ny menina moa izany izay fa indrindrandrindra mampandray andraikitra ihany koa izany ireo sampan-draharaha rehetra ny direction rehetrarehetra izay mahakasika ny pédagogie. Ohatrohatran'izay ngamba aloha izany no
fampafantarana mikasika ny sida amin'ny ankapobeny ny tenako moa zany dia miandraikitra ny resaka serasera sy ny fandraisan-dafy communication et plaidoyer eo anivon'izay tetikasa safidy fahaefatra zay ngamba aloha no fampafantarana be. Ye, mankasitraka Monsieur Philémon, Madame Yaingo. Mamerina ny arahaba tompoko ary faly miara-miasa amin'ny fanainga, miara-miasa amin'ny studio sifaga. Marsan haingo voninyaina, mpikambana mpamorona ny sehatra ivozana miralenta, fikambanana malagasy maleo tena miforona tamin'ny taona 2017. Izay dia natao indrindra anohana ny fivozana ny miralenta eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fanangonana tontanisa ary indrindra amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ireo adisisika sy fizarana an'ireo mety hoe fanairana tokony atao eo amin'ny fiarahamonina malagasy amin'ny fivozana miralenta ary indrindra manome ihany koa ireo fampiofanana natoana ilaina mba hivozana an'izany miralenta izany amin'ny sehatra rehetra mihitsy indrindra amin'ny resaka fampandrosoana moa izany. Misaotra tompoko. Monsieur Ety. Ie, faly miaraba ireo fijery sy mpanaraka ity fandarana ity. Ny tenako dia Ramanantsoa Andoety izay éducateur spécialisé eo anivona sekoly tsy miankina iray i Écolibri eto Mahamasina. Ny tenako en tant que éducateur spécialisé dia mandray ireo ankizy izay atao hoe manana olana amin'ny fifandraisana amin'ny hafa sy ny fahafahan'izy ireo mifandray sy mihiditra amin'ny sekoly normal klasy normal. Izay zany no asa sahamiko voalohany indrindra dia mandray an'izay ankizy izay mba ho ahafahany miditra amin'ny klasy normal sy manaraka ny programma ny ankizy normal ihany koa. Mankasitraka anareo telo mianaka mianadahy tonga dia tombotsika avetriny ary ny adihevitra. Ny fafantatra amin'izao fotoana izao hoe mitombo be ny tany fanalan-jaza eto Madagasikara. Raha ny hevitrareo manokana inona mety mahatonga an'izay? Raisiko ngamba fitenenana izaho ihany koa dia fanabe mpampianatra amin'ny ary mifanerasera amin'ireo atao hoe sokajin'ireo tanora na hoe adolatsiainto ankehitriny. Fijeriko manokana dia hoe eo amin'ny tontolon'ny fahalalahana be izay tsy voafehy izay isika ankehitriny. Malalaka be ireo tanora amin'ny lafiny rehetra, indrindra amin'ny fahazahoana vaovao, fifampizarana vaovao, hany ka tsy voafehy izay fanabeazana ny tanora amin'ny lalana tokony alehan'izay. Izay aloha fijeriko voalohany. Misaotra tompoko. Nahoana ny hevitry Monsieur Philémon mahakasika izay? Ie, tena zavatra hita tokoa zany hoe ny fisian'ny fanalan-jaza ary zava-misy eto Madagasikara moa zany mijerentsika zany dia izay vokatry ny fanalan-jaza izay zany dia misany mahafaty tanora betsaka. Ka ny antony tena hita hoe mahatonga an'izy aloha zany dia hoe misy aloha zany vokatry ny rina. Fa maninona ny misy vokatry rina dia satria mazava loatra fa mirotsika ao anatin'ny izay firaisana ara-nofo izay zany ny tanora, firaisana ara-nofo tsy voaharo ary ny firaisana ara-nofo ihany koa natao eo anivony hoe tsy fahafantarana ny tena zava-misy marina. Ka azo lazaina zany fa hoe tsy mahafantatra ny zavatra tokony ho ataony ny ankizy tsy amin'ny fahalalana mikasika ny fananana ara-pahasalamana zany. Dia eo ihany koa ny tsy fampiana servisy satria amiko zany hoe ny fisiana avortement dia karazana hoe
tsy fahampiny ny fahalalana sy ny tontra mikasika ny fomba tsy mahabevoaka. Ny be da be hotsika teo ohatra ny hoe malalaka ny ankizy, marina zany satria sehatra amin'izao fotoana zao zany hoe malalaka be da be zany source d'information, ary ny fanabeazana tsy vitan'ny ray aman-dreny rery ihany, ny fanabeazana tsy vitan'ny any an-tsekoly ihany koa, fa be da be zany hoe ny sehatra ahafahana manao fanabeazana ohatra zao zany hoe amin'ny alalan'ny internet, amin'ny alalan'ny Facebook, ka eo anivon'izay fahalalana be da be zay zany tsy fantatra intsony hoe inona moa zany tena tokony ho atao anatin'le izy, ka ny avortement zany fahitako ny de karazana hoe échec na contraception, échec na hoe service zay tokony ho azon'ny tanora, échec eo amin'ny alalany hoe fampafantarana hoe ny zo sy ny fandraikitra ananan'ny ankizy mahakasika ny fananana ara-pahasalamana. Zay ngamba no azoko hoe tenena mikasika ny nareo telo mianaka mianadahy moa dia izaho misehatra eo amin'izay hoe fanabeazana ny tanora izay amin'ny resaka fahasalamana ara-pananahana. Raha ny ao amin'ny Monsieur Edy manokana izao anisan'ny tanjona, anisan'ny inisiativa niraisy ny sekoliny zareo ny hampiditra tsikelikely an'izay resaka hoe éducation sexuelle izay any amin'ny ankizy. Manahoana ny fiseho an'izay Monsieur Edy, ary indrindra moa nareo milaza hoe any amin'ny bas âge dia efa ampidiriny izay resaka éducation sexuelle izay. Ie. Araka ny voalazan'ny madame Ingo teo hoe tsy voafehy ary tsy vitan'ny ray aman-dreny mihitsy ny mandrarana ny mamety tanteraka ny ankizy, tsy hiditra amin'ny fanatontoloana na ny fampiasana ireo fitaovana izay mety hiteraka izay tsy fanarahana na fanatanterahana ny zavatra tokony atao mikasika ny firaisana ara-nofo. Marina indrindra fa ao anatin'ny vinavinanay atao amin'ny sekoly izany mampiditra ny fampianarana ny momba ny firaisana ara-nofo na ny éducation sexuelle izay manomboka any amin'ny bas âge. Mazava ho azy fa tsy tonga dia izay mitoantana ny éducation sexuelle izay no ampianarana amin'ny ankizy, fa mandeha tokony raha mieritreritra raha ny vina ataonay dia mandeha isaka sokajy taona ny ankizy izay fampianarana izay, izany hoe miainga amin'ny fahalalan'ny ankizy ny mombamomba ny vatany manokana ka hatramin'ny fanajana ny vatany hafa, izany hoe ny intimité na ny respect ny corps de sota na ny fanajana ny vatany hafa, ka hatramin'ny fidirana amin'ny fampianarana ny planification familiale. Milaza koa Monsieur Philemon teo hoe voaka tsy nirina noho ny tsy fahampian'ny fahalalana, izay indrindra no mahatonga anay miinsista na miezaka mampiditra izay fampianarana izay ety anivon'ny sekoly. Raha ny hevitrareo indray ary, efa niresahana teo hoe anisan'ny mpitaiza ny tanorantsika avokoa na ny any amin'ny fiarahamonina na ny eo amin'ny sehatry ny fanabeazana, indrindra moa fa ny hoe ray aman-dreny izay tokony eo amin'ny 5 taona ny ankizy no tokony hiresahana mahakasika an'izay hoe fahasalamana ara-pananahana sy fiterahana izay, mba ialana indrindra amin'ilay hoe voaka loloatra na hoe voaka tsy nirina ka hitarika any amin'ny resaka fanalan-jaza. Madame Yaingo. Eny tompoko, isika moa miresaka momba ny hoe fanabeazana. Ankehitriny eo amin'ny kilasy fahavalo no ataontsika hoe 8e, dia efa hitako fa miova ny programma mpampianarana amin'izao. Any dia efa manomboka resahana momba ny fitaovam-pananahana ny ankizy. Eo nefa n'ilay hoe resahana sy hoe mahafantatra, manomboka miditra amin'ilay taona teneniko hoe tokony hahafantarana ankizy bebe kokoa ny vatany, dia miditra amin'ny adolescent eo zany ny ankizy, manomboka raha amiko manokana manomboka amin'ny eo amin'ny atao hoe 12 taona eo, na lahy na vavy, dia tokony efa ampidirina
ny fampahafantarana momba ny resaka an'izany hoe fananahana izany. Tsy indriko manokana hoe tsy ny ankizy vavy ihany fa na indrindra fa ny ankizy lahy dia tsara ampahafantarana hoe inona moa ny firafitry ny fitaovan'ny mahavehivavy sy ny fitaovan'ny mahalehilahy mba ahafahany misaintsaina sahady hoe rehefa misy sanatria ny voaka tsiriana dia tsy tompona andraikitra irery ny tovovavy fa tena tompona andraikitra ihany koa ny tovolahy. Ary indrindra tsy indriko manokana hoe misy antony manokana tokony ampahafantarina ny ankizy hoe aina no resaka ao anatin'izay fa tsy hoe akory hoe fafinaretana fotsiny ny resaka taovam-pananahana. Izay indrindra ho resahantsika hiverenantsika izay resaka mira lenta izay rehefa avy eo fa tiako tsindriana kely mahakasika an'ilay hoe efa tafiditra anatin'ny programa mpampianarana tokoa ny resaka fianarana mahakasika ny fananahan'ny lahy na ny fanalahan'ny vavy. Izany hoe araka ny hevitrareo ve izany mitodika aminao Monsieur Philémon, tsy ampy izay hoe fampahafantarana fotsiny izay hoe inona daholo moa ny tova ao anatin'izany hoe ahoana izany zavatra izany fa inona no tokony ho entina manampy an'izay eo amin'ny sehatry ny fampianarana. Misy modula hafa mihitsy ve izany tokony atokana hoe mahakasika ny resaka éducation sexuelle fa tsy hatambatra amina connaissance visuelle ohatra na hoe SVT izay ianarana an'izay zavatra izay. Alohan'ny hamalofana izay ohatra ny tiverina kely tamin'ilay fanontaniana teo hoe firy taona eo izany hoe tokony fampiresahana mikasika ny zavatra ny fananana ara-pahasalamana ho an'ny tanora. Ny tena izany hoe rehefa manomboka izany ny ankizy manao fanontaniana hoe ory-mama avitaiza mo zahako dia efa misy izany filana mikasika hoe ny fananana ara-pahasalamana izany ao aminy. Fa matetika izany tsika ray aman-dreny izahay ray aman-dreny dia hoe mandainga izany tsika hoe avitany amin'ilay soa ianao. Matoa mametraka izay fanontaniana izay izany ny ankizy dia efa ao aminy izany izay filana izay ka arakaraka ny fanontaniana ho apetrany sy ny information tedavina dia arakaraka an'izay izany ny information izay tokony omenana azy. Satria misy miteny ohatrany hoe avaiza zahako ianao miteny hoe avitany ao anatin'ilay sody mihetsy mandainga neny ihany nefa miteny hoe fa hoe zanaky neny ho ny zahako. Ka zavatra ohatran'izay zany eo zany andehanana ilay fanabeazana. Ny fanabeazana zany éducation sexuelle sy hoe éducation de sexe fa éducation mahakasika ny sexualité. Inona moa zany ny sexualité dia hoe maha ianao ny mahatsikatsika ny mahanahanaho na ny fomba fitafy na ny fomba fitsiky na ny fomba fanaovana volo na ny fifandraisantsika amin'ny manodidina dia tafiditra ao anatina sexualité daholo zany zay. Zay tena misy edika hoe tokony mahafantatra ny vatany ny ankizy tokony mahafantatra ny vatany hafa ny mahamasina ny vatana io fa indrindrandrindra ihany koa ohatrany ahoana ny fifandraisana eo amin'ny hafa dia be dia be zany ny hoe zavatra tsy maintsy hijerena zany hoe facteur zany na déterminant etika mahakasika an'izay sexualité izay. Matetika ny sexualité dia ny hoe ny fanabeazana eo anivon'ny ray aman-dreny ohatra. Taloha misy miteny hoe mikasikasika olona fa sao dia bevoaka eo. Ahoana moa zany dia mikasika lehilahy hoe bevoaka. Dia fa mety misy zavatra tian'ny ray aman-dreny tenena ao anatin'izay fa kosa hoe rehefa lehibe ianao manomboka ohatrany hoe mahatsapa an'izay rehefa lasa miakatra zany ny tanora amin'ny hoe adolescence zany efa tsy ohatran'ny hoe fifandraisanao tamin'ilay hoe le sexe hafa zany ny sentiment ao aminao ao fa dia tokony hoe fiakaran'izay zany no tokony hoe fampiresahana amin'ny ankizy. Ka mazava loatra fa nanomboka tamin'ny 2012 teo efa nisy ny teo anivon'ny fampianarana zany nametraka ny hoe le COES cadre d'orientation de l'éducation sexuelle. Tany amin'ny éducation fondamentale moa zany jerena an'ilay izy dia eo anivon'ny fampianarana aloha zany eo amin'ny CEG misy ny ataonjareo hoe programme fampianarana izay manomboka amin'ny fahaenina taona, enina ka hatramin'ny 9 taona, 5 ka hatramin'ny 12 dia 12 ka hatramin'ny 15 taona, 15 taona no miakatra. Dia satria moa zany indraindray ohatra hoe maneno mafy be ao anatin'ny sofitsika zany dia hoe éducation sexuelle. Ahoana moa zany ampianarana betabeta ve zany ny zanakay sanaky vavy
dia mba elana amin'izay zany be da be zany ny anarana entina manao an'izy io ohatra hoe any amin'ny programme ny katolika zao dia hoe misy ny EVA éducation à la vie et à l'amour dia misy amin'ny programme amin'ny mpampianarana amin'izao zany dia napetraka zareo hoe éducation à la vie harmonieuse hoe ahoana ny hoe le fiainana mirindra zany dia ny tena hoe ny arahanay miaraka tamin'izay sud Madagasikara moa zany dia aty amin'ny lycée zany ny tena hoe ny ompananay ka ao amin'ny lycée zany dia jerena hoe be da be zany mbola le discussion ihany satria araka le tenena teo ohatrany hoe inona moa zany sao dia hoe mandrisika ny ankizy hanao mihitsy ny fampianarana sexuelle tsy atopoko raha miteny ianao na tsy miteny manao ny ankizy raha ny statistika zany jerevantsika dia ohatrany hoe ny 30% ny tanora zany latsaky ny adolescente zany hoe ny adolescent latsaky 7-20 taona dia fa miditra ao anatin'izay sehatra zay daholo ary hoe ny 30% eo na izy efa bevoaka na izy efa mananjanaka anankiray zay zany ny statistika ka dikan'izay hoe ao amin'ny tanora vavy ray amin'ny telo zany be da be ny zany ka ny tena ho atao zany dia hoe ahoana ny afantarana ny vatany ahoana ny fampiasana an'io raha tsofoka amin'izay izy hoe tena mahafantatra be ny zavatra tokony ho ataony dia taloha zany be da be zany dia ohatra manao programme parallèle zany tsika ny programme parallèle za tsy manao hoe ratsy le izy fa misy fetrany be da be ny fetrany voalohany zany dia hoe tsy obligatoire zany ny fanaovana an'le izy satria manatanteraka ny programme fampianarana zany mpampianatra efa be da be ny horaire dia hoe mbola tiana vaovao rey dia mety tsy hotatra zany le zavatra dia ny faharoa misy le ohatra hoe resaka li amina projet fotsiny ohatra atao le projet dia misy fanantanana be da be eo anivon'ny classe tapitra le projet dia mijanonana dia zay zany nahatonga anay nieritretra hoe zay ny fampiasana tamin'izay tokony andraiky amin'ny fampianarana ihany ahoana moa zany no ahafahantsika mampiditra n'io programme io amin'ny programme fampianarana dia rehefa tonga moa zany ny réforme dia misy ny ataontsika hoe le réforme du curriculum zany dia ao anatin'le réforme du curriculum zany jerena tsara hoe inona ny profil de sortie rehefa hoe mahavita cycle anankiray zany ny mpianatra zany hoe inona le zavatra hoe tokony manano satria ny zavatra hita zany mety manam-pahaizana be zany tanoratsika na mpianarana zavatra be da be ny mpianarana mikasika ny tany mpianarana mikasika ny lanitra mpianarana mikasika ny fizaromana rehetrarehetra ty fa tsy mba misy mihitsy hoe mba tena hoe nampianarana mahafantatra ny ainy zay zany isan'ny raha finanangeza be dia zay zany nahatonga ny resaka tamin'ny zay tompony andraikitra hoe misy ny SVT karazana ohatrany hoe tena hoe connaissance biologika zany tena ny traitena tany hoe mikasika ny vatana ohatra hoana ny vatana nefa ny fampiasana an'io tsika hoe be da be ny fampitera mikasika izy ny resaka hoe genre fa misy hoe hoe rehefa lehilahy zany dia zao dia rehefa vehivavy ohatra zao dia zareo amin'ny miraveta moa zany mitazatava bebe zay zany rehefa dia ka nataonay tamin'izay zany hoe misy ny discipline d'accueil dia misy ny terme misy terme roa folo moa zany ny tanay ohatra hoe tokony ho ampidirina dia ny discipline d'accueil zany dia hoe misy any amin'ny français misy any amin'ny anglais misy any amin'ny malagasy misy amin'ny SVT rahateo moa zany efa ny fampiasantsika teo dia misy aty amin'ny philo dia misy amin'ny programme vaovao zay midirina amin'izao ohatra hoe ny SIS ny zany dia économique sociale sciences économique et sociale dia misy ny EAC éducation à la citoyenneté dia napetraka zany mety thème anankiray fa mety hoe ao anatina discipline anankitelo zany ny traité an'le izy satria raha ohatrany hoe ohatsika hoe vokatsindrina zany dia any amin'ny resaka hoe anatomie sy ny resaka la reproduction zany zay zany ny traité ny any amin'ny SVT dia aty amin'ny malagasy am'izay hoe inona moa zany mahatonga le ankizy tsotra amin'izay hoe firaisana aloaloatra zay dia any ohatra misy ohatrany hoe ahoana ny fanomezana hasina ny aina
dia any zany facteur hafa zany traitena any dia atian'ny dia zavatra ohatran'izay zany nanaovany an'izy dia koa ao anatina programme anankiray zany programme scolaire izy tsisy hoe avana hoe ty ny SDSR fa miaraka ao anatin'ny discipline izy no ampianarana ankizy zany hoe ho fantany iny mampiasa an'iny ny mpampianatra dia mety tafity amina resaka hoe amina examen izy zany ny le thème tsika hoe ho atao. Makasitraka Monsieur Filemon, efa samy resaka ihany isika teo mahakasika an'ilay resaka hoe fitaizana, mahakasika ny resaka hoe communication amin'ny ankizy, fifandraisana amin'ny ankizy sy mahakasika ihany koa ny hoe information be da be izay tonga eny amin'ny tanora moa izany ka tsy hitan'izareo intsony hoe ahoana nanaovana azy, ary izay indrindra no mahatonga ny fisian'ny planning familial. Madame Niaingo Voniaina manana iny tsisy teo, manana ny hevitrao manokana ianao mahakasika an'izay hoe contraception izay, azonao ampahafantarina ny mpijerytsika ve hoe inona ny tianao tenenina, inona ny tena hoe ao ambadik'izay contraception izay, inona ny tokony ho izy araka ny fahafantaranao azy sy araka ny hevitrao manokana. Satria tompo resaka contraception ny hoay manokana dia misy tokoa ny dingana hoe tokony nampahafantarina ny tanora mikasika ny vatany satria ny resaka fananahana dia tena hoe anisan'ny fototry ny fanabeazana ny olom-pirenena ihany koa satria izay no mahatonga antsika ohatra hoe maninona no mitombo be da be ny tanora nisan'ny zaza teraka, maninona be da be ny tanora ankehitriny, maninona nefa no sahirana arakaso ireo tanora eo ankehitriny, maninona no tsy mahita fianarana ataony ankizy fa afaka baka dia mirenireny tsy ampy ny université, misy fiantraikany amin'izany fiainana rehetra na amin'ny fianarana na amin'ny asa ho tadiavina rehefa avy eo na amin'ny fivelomana zany ny resaka fananahana tokoa. Amiko manokana ny resaka hoe contraception dia izao misy safidy anankiroa. Eo moa zany lalàna velona izay iainantsika ankehitriny ny loi 2017-043 resahantsika mahakasika izay rehefa avy eo mame fahalalahana momba ny hoe ahoana fomba tokony hitaizana ny tanora amin'ny resaka fananahana sy ny hoe ny fiankonana dia manana safidiny amin'ny hoe isan'ny zaza teraka. Eo indrindratsika safidy tokoa le hoe zaza teraka fa kosa ao anatin'le hoe safidy dia tokony misy fampianarana hoe inona ary no tokony atao raha fantatra zany fa raha vao manao firaisana ranofo dia mety tonga zazakely. Ny fitaizana katolika manokana dia manana ny fomba fijery hoe ny atao hoe aina ary tena hoe sarobidy ny aina dia manomboka izy miforona rehefa tonga ny fahafatesany natoraly. Amin'izay fomba fijery katolika izay manokana dia hoe ny resaka contraception dia manana safidy mihitsy ny fiankonana anankiray manao ny atao hoe contraception naturelle. Izany hoe afaka manao ny atao hoe fandrindram-piterahana zany amin'ny fanosana andro ohatra, fa indrindra amin'ny resaka abstinence na hoe tena hoe tsy manao fitsotro fotsiny, tsy manao firaisana ranofo fitsotro fotsiny. Sarotra tokoa izany amin'izao fanatontoloana izay iainantsika anaty fiarahamonina malagasy izao, izany hoe ilaza amin'ny ankizy hoe tsy mahazo zany, tsy mahazo hafa mihitsy mantsy le hoe malalaka sy ny hoe tsy mahazo fa eo amin'le fiarahamonina iainantsika mihitsy zany no tsy manome an'izay fahalalahana ny ankizy mahafantatra tsara hoe misy lafiratsiny ny ireny fampiasana amin'ny resaka hoe contraception reny, misy fiantraikany reny ary ny taovan'ny tanora izay mbola marefo fa tsy haiko hoe efa ary tanteraka dia misy an'izay lafiny ara-siantifika zany tokony ho jereny izay fa indrindrandrindra misy an'izay ara-moraly, etika moraly zany raha ohatra ka hoe fitaizana kristianina no resahana, misy an'izay zany tokony hifandanja ao anatin'le fampitanan'le hafatra hoe ahoana tsara moa ny atao hoe contraception.
Mankasitraka madame Yango tafiditra ao anatin'izay resaka contraception izay ny fampiasana ny fimay aloha isika ary efa hita be amin'izao fotoana izao fa tena maro dia maro no mizara azy ireny maimai-poana ary tena mamporisika ny ankizy mihitsy ary handray an'izy ireny. Manao ahoana ny hevitry monsieur Edy mahakasika an'izay hoe ny tanora eo anivona lycée, ny eny amin'ny lycée izany mbola misy tanora 14 taona, 15 taona manoloana an'izay hoe resaka contraception izay. Ia, efa voalazan'ny madame Yango teo ary efa voafehan'io lalàna 2017-043 ihany koa ny mikasika ny atao hoe contraception. Tiako marihana ihany anefa ny atao hoe contraception tsy ilay fitaovana ampiasaina iny ihany fa voalaza teo hoe ilay fampianarana na ny tanora io na ny zatovo na ny ankizy ihany koa mba ahafantatra bebe kokoa ny momba izany sehatra resantsika izany. Ka iverena kely ilay fanontaniana hoe firy taona no tokony ho resana izany ny ankizy. Vitsy ary kely ny resaka momba n'io sexualité io any an-dakilasy, izany hoe miainga amin'ny firafitra ivelan'ny vatan'ny olombelona fotsiny. Fa tsy tafiditra lalina kokoa amin'ny resaka vokany na ny mety ho vokan'ny zavatra ho ataon'ny ankizy raha tsy ampy fahalalana ry zareo. Nametraka ihany koa ianao teo hoe inona no tokony atao eny anivon'ny sekoly. Faniriana ny anay ity fangatahana ihany koa raha ohatra ka misy ny aina dia ny hoe ampidirina toy ny fandahara-pampianarana ohatra ny matiera rehetra ihany ny éducation sexuelle. Toy ny taranja matematika, toy ny taranja siansa, misy fotoana ny ray aman-dreny tsy afaka mampianatra izany intsony amin'ny zanaka satria dépassé ozy ny fitenitsika amin'ilay sujet. Izany hoe ilay resaka dia tsy vitan'ilay ray aman-dreny intsony ny resaka an'izay zavatra izay amin'ny ankizy. Ka eo ilay tianay hoe aleo olona nahazo fiofanana, izany hoe ilay fiofanana izany no fangatahana eto, olona ahazo fiofanana amin'ny éducation sexuelle mba ampita izany eny anivon'ny sekoly, izany hoe ny mpampianatra mihitsy no mahazo ny fiofanana io. Presque ilay contraception hatranan'ny classe basage io raha amina manokana any no manomboka ny atao hoe éducation sexuelle, izany hoe ny contraception amiko izany dia efa tokony ho apetraka ilay izy. Azonao tenenanay ve monsieur Edy hoe firy taona izay hoe tenena hoe bazary izay exactement? Ie, le bazary tiako tenena ny teny monsieur Filemon teo hoe manomboka vao manontany mikasika ny vatany ny zazakely dia tokony efa voizina izay resaka izay ary tsy amin'iny taona iny ihany fa mandra-pahalehibean'ilay ankizy. Ho an'ny firenena mandroso izao dia milaza mihitsy ry zareo hoe misy mpikaroka milaza hoe tokony ho voizina na asiana continuité ozy izy amin'ilay fampianarana mikasika ny sexualité io, izany hoe miainga amin'ny 12 mois, 1 an à 3 ans dia classe miakatra makao amin'ny klasy voalohany ka hatramin'ny klasy famaranana izany zavatra izany. Dia izay no eritreritro hoe tsy tokony ho tapahana izay fampianarana izay fa mandray an'izay fiofanana izay daholo ny mpampianatra rehetra amin'ny sokajy taonan'ny sokajin'ny klasin'ilay ankizy, izany hoe na hatramin'ny maternelle ka hatramin'ny terminale izany. Ie, mankasitraka anao monsieur Edy. Te hiverina kely amin'ilay resaka lalàna 2017-43 teo izay efa iarahantsika malala izy iny 2 taona lasa no nivoaka ary raha ny fahitantsika ny zava-misy amin'izao fotoana izao nefa tsy tonga eny anivon'ny fiarahamonina iny lalàna iny. Eo ihany koa ny maha hoe tsy feno azy araka ny fahitanareo inona ny zavatra tsy ampy ao anatin'iny lalàna iny, tokony hamondena ve iny, misy zavatra ampiana ve. Marihana fa mialohan'izay efa nisy lalàna ihany koa mahakasika an'ilay violence basée contre le genre
dia eo ihany koa mazava ho azy ny hoe tsy faneketsika eto Madagasikara ny resaka fanalan-jaza izay mbola tena voasazy amin'izao fotoana izao. Manahoana ny hevitra mahakasika izay Madame Yaingo? Izay indrindra nivoaka ireo lalàna manan-kery ireo. Misy ny lalàna momba ny fiankonana ihany koa tamin'ny 2018-027 izay manome fahalalahana tanteraka ny fianakaviana anankiray amin'ny isan'ny zaza tiany ho ateraka. Ny fiarahamonina izay resahantsika dia midadasika be. Misy ny fiarahamonina izay azontsika faritana hoe miaina ato anatin'ny miaina ao anatin'ny hoe fanabeazana, misy hoe azo ampianarana ny ampianarana, fa misy ihany koa fomba mampipanao izay tena manahirana eto Madagasikara izay tsy tokony adinontsika, satria ohatrany hoe ny tanora izay miaina any amin'ny faritra any amin'ny lakaoty izany tiako tenenina, dia misy tena hoe liberté de mœurs be, izany hoe tena manana fahalalahana be ny tovovavy, satria maninona vao manomboka hoe moty ny tovovavy dia omeny ray aman-dreniny trano manokana hipetrahana, satria izany fantany fa hoe efa ary vatana dia mety hoe manana filana manokana. Fa ao anatin'izay ihany koa any amin'ny ireny indrindra izany ohatra any amin'ny faritra atsimo no tena fantatro ireny tanora tovovavy ireny dia namena fahalalahana mihitsy hoe ianareo efa ary vatana dia tokony miany tenanareo, izany hoe zareo ihany izany no miezaka mitady izay filany andavanandro, ohatra hoe tonga fotoana izy dia mila serviette hygiénique izy dia ahoana izany azahoany an'izay vola izay. Ao anatin'izay ny isika sy ny lalàna dia sahirana aina ao anatin'izay, satria nahoana ireo tovovavy ireo izany alobe dia efa hanana firaisana ranofo amin'izay lehilahy tiany iarahana, malalaka be izany izy. Ao anatin'izay koa nefany ry zareo rehefa hoe bevoka dia tsy manana olana ny fiarahamonina any amin'ny misy azy, fa dia hoe zara ary fahasoavana ny ananana hoe taranaka. Sarotra be izany ny tondrana an'ilay fanabeazana amin'izay contexte izay hoe ny tanora dia tokony tsy hanana firaisana ranofo malalaka fotsiny, tokony ampahafantarina fa misy fetrany ny tokony fiarahany. Eo amin'ilay hoe ity ny lalàna velona, izao ny fiarahamonina mihitsy, izao ny zavatra iainana, sahirana izany isika mpanabe. Sahirana ihany koa amin'ny fampiarana ny lalàna. Raha ohatra indray izany iverenako indray izany amin'ilay contexte hoe raha ohatra indray izany ka ao anatin'ilay fiarahamonina hoe tena hoe masika indray hoe bevoka ianao manala mamenatra ny fiarahamonina. Ahoana indray ary izany ny zavatra iainan'ilay tovovavy, ary misy tovovavy manana safidy manokana hoe izaho mbola te hianatra fa izaho tsy hiteraka izany, accident iny. Ahoana izany ary zavatra karazany telo izao zavatra teneniko izany, ahoana no ampitaina ny hafatra ao anatin'izany tontolo samihafa izany, izany kolontsaina samihafa izany. Misy izany tena hoe malalaka, izaho tompony vatako dia izay tiako atao. Misy indray miteny hoe efa tena io ilay zavatra iainana dia aterako io. Misy indray hoe ilay ray aman-dreny mihitsy indray no mibedy an'ilay ankizy. Izany izany dia fahasahiranantsika hampiatra na eo ary ny lalàna, na eo koa tsy fisian'ny lalàna, satria tsy manana lalàna mazava ihany koa tsika milaza hoe voarara mihitsy ny resaka avortement eto Madagasikara. Tsy tena misy lalàna mazava manome antsika an'izany hoe ireto daonina tsy azo atao dia ireto no azo atao. Dia izany no olana hisedraintsika eo hoe ahoana ary niditra tamin'ny resaka adhésion tamin'ny protocole SADC isika. Izay no nanomboka tena hoe déclic teto Madagasikara amin'ny resaka hoe ahoana ny resaka fanalan-jaza io. Ahoana ary
ny position antsika mpanabe, ny position antsika ray aman-dreny, position an'ny tanora ao anatin'le le zavatra miseho fanatontoloana daholo zany resahantsika zany a, dia eo zany na izaho manokana manana ny hevitro manokana mikasika an'izany ary hoe tokony misy fenitra tokony hampahalalana, dia izay ny fanabeazana ny fiarahamonina malagasy mihitsy zany no mbola tsy ampy hoy aho ahafahantsika ilaza fa tokony atao malalaka na tsy malalaka tokoa ny resaka avortement eto Madagasikara. Misaotra to. Monsieur Philémon, manahoana ny hevitro mahakasika izay? Ny zavatra tiako tenena mikasika an'izay fotsiny hoe zavatra tsotra zany. Ny question resaka avortement dia resaka aina aloha zany voalohany indrindra hoe ahoana zany ny arovana ny aina. Ka na resaka hoe fomba io na ny ara-piarahamonina io na ara-pivavahana io samy mandala ny aina daholo. Satria be da be zany ny maty izay hoe fahafatesana izay azo sorohana ihany zany noho ny hoe amin'ny resaka avortement. Ka eo aloha zany ny lalàna, za aloha zany mahita fa hoe le fisiny hoe 2017 040 zany 043 dia efa anisany avancé ngeza be amin'ny hoe ahafahantsika mampiroborobo ny zoa sy ny andraikitra mikasika ny fananana ara-pahasalamana. Fa ny fanontaniana mipetraka mahakasika an'io, azafady Monsieur Philémon, fanontaniana mipetraka mahakasika an'izy hoe ampy ve io lalàna io? Inona misy zavatra tokony modifiena ve ao anatin'io? Inona no tokony ho fanampin'io raha ny hevitro manokana? Sarotra aloha tonga dia teny hoe ampy na tsy ampy io, satria efa misy aloha io efa niedina lalina efa ela be mihitsy zany raha ny lalàna ohatrany hoe tamin'le loi de 1920 dia nahafahantsika namoaka an'io efa progression ngeza be zany zay. Fa mazava loatra fa hoe ny lalàna anankiray zany be da be ny zavatra hoe tsy ho voalaza ao anatin'io, fa efa misy zany ny resaka inona moa zany le didy fampiarana, le décret d'application, any zany tena hoe miditra milalindalina bebe kokoa ny zavatra zay tokony hoe tsy hita ao anatin'le lalàna zany. Fa ny zavatra mipetraka mantsy eo ny lalàna fa eo ny fampiarana azy. Ka ny eo ny fampiarana azy, ny problème ty resaka fananana ara-pahasalamana ty mantsy zavatra tsotra ihany. Zavatra décision publique le izy fa ny individu amin'izay hoe amin'ny filany sy ny fahaizany ihany no mampiata an'le zavatra. Eo zany ny tena olana. Fa rehefa jerentsika anie hoe zany resaka fomba mampanao ny amintsika malagasy ny zanaka zany atao hoe menaky ny aina, ny zanaka no mahavery anarana ary hoe sampianana taranaka vanina daholo zany. Ka tsy misy angamba ny culture teto hoe na eto voatany zany ny anindrany zany dia tena ohatrany hoe avelao zanako lasa tsolombalona, tsisy an'izay le izy. Fa indraindray ohatrany hoe fahitako an'izy ihany koa le tenentsika hoe liberté de mœurs hoe fanokanana trano. Tsy hoe fitenenana io fa hoe manaova zay tianareo atao nareo, fa hoe fady indrindrandrindra eo amin'ny ray zany mahita ny règle ny zanona ny any ambanivohitra. Ka rehefa hoe misy efa en règle zany le zaza dia efa eritreretina hoe manokana trano nareo, tsy midika mihitsy zany hoe manaova zay tianareo atao any nareo. Fa ny zavatra hitako zany misy fotoana tena hoe mba niasako tamin'ny faritra atsimo iny, fa ny hoe ny tsy fahampiana, ny tsy fahalalana zay tena hoe anisan'ny zavatra ngeza be mahatonga ny zavatra hoe hiainantsika amin'izao fotoana zao. Fa ozy ny sasany hoe rehefa tsy hianatra moa izy tsy voatoanay ny zavatra fianarana ho ataony, tsy misy asa ho ataony, raha misy andeha haka anazy na ohatra hoe tiany ihany ve izy tsy aleo izy mandeha ihany, fa tsy mbola misy zany malagasy mandeha mivarotra zanaka zany. Fa ny resaka hoe fahantrana zany zavatra ngeza be mahatonga an'io rehetrarehetra io. Ka zay moa zany hoe ataoko hoe problème de base tsy hogerantsika zany le izy, fa kosa hoe ny fampahafantarana n'io lalàna io aloha anisan'ny zavatra ngeza be, satria tsy misy olana atao tsy hafantatra ny lalàna fa ahoana ny hafantarana an'le izy. Dia zay amin'izay zany hoe andraikitsika
anareo amin'ny média, zahay aty amin'ny société civile, fanjakana ihany koa tokony samy manao ny ezaka hoe ory zareo efa misy an'izao anie ny lalàna zany ohatra hoe 80 taona zany zay ho afaka manambady fa mbola be da be na ny eto voatany zany noho ny hoe noho ny antony resaka maro samihafa rehefa mifankatia ny ankizy de aloha amboarimboarina any zany hoe latsaky ny 80 taona mandeha manambady ny fampiarana ny lalàna zany ndraindray na ny ohatra ny hoe ny intérêt personnel na ny resaka ohatra ny hoe ahoana ny zavatra mba tsy sy fanalam-baraka satria ny fahafahambaraka sy ny nama zany tena zavatra ngeza be amintsika ray aman-dreny amin'ny ray aman-dreny apetraka loha laharana toy izay ny hoe ahoana moa zany ny ananan'le ankizy le zo mba ahafahany hoe inona ny zavatra ho azony ataony inona ny zavatra tokony ataony ary ahoana ny andraikitra satria fampafantarana ny zoany misy andraikitra foana zany eo ambadika io tsy mandeha tsotra zany le zo fa ny approche droit zany rehefa misy droit de tsy maintsy misy ihany koa zany le responsabilité ka ny fampianarana ny ankizy mikasika an'io zany de tsy maintsy jerena ihany koa inona koa moa zany ny andraikitra ao manoloana n'izay zavatra zay ka ny fanamafisana ny fankafantarana sy ny resaka hoe fampahafantarana ny olona hoe zao ny zavatra tokony atao zao ny zavatra ho azo atao mba simbe fiarahamonina mirindra zay zany tena hitako hoe fanamby ngezabe amin'ny fampiarana ny lalàna io rehefa hita moa zany izy rehefa ampiarina hita hoe tena misy mbola lesoka be da be zany zany tsy baiboly akory ka tsy afaka iova de am'izay fotoana zay tsika vao mijery am'izay hoe zay ny tokony hoe ovana ao anatin'le lalàna raha hita fa hoe tena manembotra ny hoe fahafahan'ny tsirairay avy mizaka ny zo zay zany ny lalàna zay misy eto amintsika. Mankasitraka Monsieur Philémon, manahoana ny hevitry Monsieur Edy mahakasik'izay resak'izay? Ie, amina manokana aloha de mahita ao amin'ny article 5 izay raha tsy diso ao amin'ny loi 2017/043 io misy enquête nataon'ny UNS-OMD tamin'ny 2012-2013 izay manome antotanisy izay mampalahelo milaza fa maro ny vehivavy na ny ankizy vavy lasaka ny 20 taona izany izay mitondra voaka dia maty eo am-piterahana. Antotanisy amin'ny zareo izany amin'ny loi io. Eo le teneniko hoe misy contradiction satria io loi io dia mandrara tanteraka ny fanalan-java eto Madagasikara. Dia zay amina manokan'izay zay le fahitako azy hoe misy banga izy misy zavatra tokony ahitsy raha ohatra ka tsy mety mbola ho sarotra le izy raha ohatra ka tsy afaka na mbola tsy mety hovaina io lalàna io noho ny antony maro samihafa de tokony zany hitady vahaolana ny fanjakana mikasika ny zaza zay bevoka aloloatra zany hoe makany amin'ny fampianarana bebe kokoa raha ohatra ka tsy afaka hovaina ilay lalàna aleo miezaka makany amin'ny fampianarana bebe kokoa momba izay sexualité izay raha sanova ilay lalàna ihany isika. Ie, mankasitraka Monsieur Edy, te resaka kely amin'le tenenin'i Madame Iaingo teo hoe resaka fanabeazana mihitsy, fanabeazana fiarahamonina mihitsy no tokony resahantsika. De nefa ny ampifandraisiko amin'le tenenin'i Monsieur Philémon teo hoe misy resaka culture ao ambadika io zavatra io, misy resaka kolotsaina zany hoe raha ny fahitantsika azy ety afovoantany ohatra ny hoe tsy mety raha ny zaza 15 taona zany no efa atokana hatrany kanefa noho ny kolotsaina misy any amina toerana hafa voatery zareo manao an'izay ahoana ny ampianarana fiarahamonina satria zany tsy maintsy hoe zavatra samihafa no ampianarana an'ireo, fomba samihafa no entina ifaneraserana amin'ireo fiarahamonina tsy mitovy ireo mahakasika ny resaka hoe kolotsaina, mahakasika ny resaka hoe fiterahana fa indrindrindrindra le resaka avortement izay niresahantsika teo misy maro samihafa mety hoe mahatonga an'izay avortement izay, misy ny resaka avortement thérapeutique ohatra, misy ny resaka avortement en cas de viol, misy indray nefany le resaka tena hoe fotsiny hoe mbola tsy te hanan-janaka dia tsy te hiditra ao anatin'izay. Manahoana ny hevitry Madame Iaingo mahakasika izay? Misaotra tompoko. Isika moa izany dia miresaka hoe fiarahamonina malagasy.
marina tokoa fa misy kolotsaina izay mavesatra amintsika dia ny hoe ariana ny zanaka. Ary araka ny teneniko foana hoe ho ahy manokana dia osa hoe ny aina ny zava-dehibe indrindra. Ny fanabeazana tena hitako tsy ampy izany dia izao hoe ny tanora, ny adolescente izay miditra ao anatin'ny resaka fananahana dia variana fotsiny amin'ny resaka ilay hoe fahafinaretana ara-nofo. Any izany ny tena tsapan'ny tanora sy tsapan'ny ray aman-dreny ihany koa izy hoe ireo tanora izay mitondra vohoaka aloha loatra anie dia misy fiantraikany eo amin'ny vatan'ireo tanora ireo io vohoaka aloha loatra io hoe ny vatana izany misy zavatra mbola tsy tanteraka ao. Marina fa efa mety efa misy tratra izy efa matanjaka tsara izy ara-batana fa manana olana izy efa avy eo any am-piterahana dia izay indrindra mety sanatria nitarika hatramin'ny ain-dehibe maty mihitsy ny ohatra am-piterahana. Efa avy eo ihany koa misy fiantraikany eo amin'ny fiainany satria izany lasa sahirana ara-pivelomana. Iny fahasahiranana iny lasa misy fiantraikany tsy mivoavaha mihitsy fa lasa misy tarazo tavela iny izany avy eo. Izay mihitsy izany ilay mahazava-dehibe an'ilay hoe fitaizana ny tokony hamafisintsika eto Madagasikara. Inona tsara moa ny fiantraikan'izany hoe vohoaka aloha loatra izany. Inona ihany koa no tokony fepetra raisina. Marina fa hoe ariana ny zanaka fa ny charge mentale aloha izany hoe ilay fahasahiranana ao an-tsaina dia efa misy fiantraikany ratsy eo amin'ny maha olombelona ilay reny ohatra tena manana vohoaka aloha loatra. Fa indrindra koa ilay charge sosiala rehefa avy eo mitaky adidy aman'andraikitra, misy volaola any ao, misy zavatra sahanina marobe ao izany mandra-pahatonga ho aro tena olona ihany koa ny zaza ho aterany iny sy hoe hikolokoloana olom-banona. Dia misy fiantraikany eo amin'ny toe-karentsika eto Madagasikara koa izy ny olana izay hatrehan'izay fianakaviana anankiray hanana an'izay vohoaka aloha loatra izay dia misy zavatra lasa ifandraisany be dia be eo amin'ny fiarahamonina izany zavatra rehetra izany. Ary resaka tsika toy misy ny atao hoe avortement thérapeutique izay mbola tsy ao anatin'ny lalàna antsika velona ihany koa izany, mbola tsisy hoe raha ohatra ka sanatria no fahasalamana. Fa kosa isika malagasy dia mahatsapa an'izay foana na hoe mba tsy hanariana ny ain-dehibe. Ary matetika ary mieritreritra isika indray rehefa ilay hoe misy maty ohatra dia maty hono ilay reniny fa ilay zazany azo dia ay mampalahelo be. Fa raha sanatria hoe ilay zazany tsy azo fa ilay reniny no velona dia hoe mba tsy lasa ny ain-dehibe. Dia izany fomba fijery izany rehetra izany misy tokony ho lanjalanjantsika tsara eo am-pamola volana izay mety lalàna mbola ho hatsaraina momba ny resaka fananahana eto amintsika eto Madagasikara. Misaotra tompoko. Eo mankasitraka madame Yango, monsieur Filemon manahoana ny hevitra ao mahakasika izay? Ezahantsika ho fehezina ihany araka izay azo atao satria mandeha dia mandeha ny lera mankasitraka. Hitantsika toa moa izany hoe ny vohoaka aloha loatra izany ny vohoaka tsy miriana tena be dia be mihitsy izany ny vokatra tirana araka ny tenen'ny madame Yango teo izay. Ka izay indrindra mahatonga anahy miteny hoe raha ohatra izay misy zavatra azo sorohana anie izany dia ny resaka contraception hoe ahoana ny fomba hoe tsy ady vohaka. Ka io misy fomba be dia be ny atao misy ny natoraly azo safidianana tsara, misy ny artifisialy azo safidianana tsara. Ka raha ohatra hoe misy ny tena hoe fanabeazana mikasika ny fananaram-pahasalamana io dia anjaran'ny zatovo amin'izay izany hoe afaka misafidy izany ahoana zavatra tokony ho atao. Dia tsy andaniny ihany koa ny olana mantsy ny zavatra hita izany dia izao ny zaza izany anisan'ny hoe produit fini fa tsy Monsieur Filemon? Somary misy fahatapahana kely ngamba ny ao amin'ny monsieur Filemon ao fa aleo tonga dia tohizantsika amin'ny monsieur Ediny ny fandraisam-pitenenana mahakasika izay. Ia, vazanao ny avortement thérapeutique. Madagasikara anisan'ny ireo firenena vitsivitsy eto Afrika izay manjara tanteraka ny fananan-jaza.
Misy nefa ny firenena sasany izay manjara fa manome alalana hiany ho an'ny trangan-javatra toy ny io resantsika io hoe momba ny fahasalamana. Zany hoe raha ohatra ka mety hitarika fahafatesan'ilay renjaza, ilay voaka, dia mamela ihany ry zareo amin'izay zavatra ihany, hanala ilay zaza, ilay reny, na ihany koa raha sanatria trangana viol ohatra, hoe fanolanana na resaka inceste eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Eo no mampiavaka kely antsika amin'ny firenena sasany. Marina be miplaza tamin'ny commentaire hoe resaka religion izy, resaka culture no sakana. Sarotra ny adihevitra amin'izay zavatra izay a, dia sarotra ihany koa no anisan'ny fomba fijery amin'ny sasany. Kanefa ny safidy ilay izy, safidy foana ilay izy hoe miainiza no hoalana, miain'ilay zaza sa miain'ilay reny, dia io no mipetraka ilay fanontaniana rojo. Ie, mankasitraka monsieur Ody. Sarotra be marina no miresaka an'izy io satria tsy zavatra anankiray no tokony ho jerena, izany hoe tsy resaka sexualité fotsiny fa misy resaka fanabeazana, misy resaka kolotsaina, misy resaka finoana ihany koa, ary indrindra alohan'ny hoe ahatongavantsika eo amin'izay resaka hoe tanora izay mila resahana mahakasika izay, mila miresaka mahakasika izay, tokony hoe ny ray aman-dreny mihitsy ny fiarahamonina, ny sikam-panabe no hanana an'izay notion izay voalohany indrindra, satria manko vao resakantsika teo foana hoe ny tanora tokony hanao an'izao, ny tanora tokony manao an'izao, fa aiza ho aiza ny andraikitry ny ray aman-dreny indrindra amin'izao resaka sexualité izao. Madame Yaingo, meko anao fitenenana. Izay indrindra ny ray aman-dreny no tokony andraikitra voalohany indrindra amin'ny resaka fanabeazana. Ninona mety ho fandaharam-pampianarana ho avojina, ninona fitezana ho ataony any amin'ny fiangonana ohatra, dia ny ray aman-dreny foana ny fototra hiangana voalohany, izany hoe ny fianakaviana no fototra voalohany mamolavola ny maha-olombelona ny tanora malagasy, ny ankizy rehetra. Ao anatin'izay dia ny ray aman-dreny koa izany ao anatin'izao fiainantsika izao dia tena hoe anatin'ny rotoroto, tena hoe any amin'ny fitadiavana no tena ifantohan'ny ray aman-dreny. Lasa tsy ampy izany ilay fifaneraserana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny tanora, hifampizarana traikefa-piainana, ampitana, soatoavina, dia ao anatin'izany no mahatonga ny monsieur Philémon sao ny resaka hoe ny projet ny tena lasa manao ny asa fanabeazana an'ireo tanorantsika. Misy hoe azo hivozana hitezanan'izy ireny. Ho ankinitsika amin'izay resaka hoe tokony misy tompony andraikitra manokana izay ve, ozy hoe tsy ampy izay, ilaina izay fa eo mihitsy izany ilay hoe misy fifampitaizana tokony hipetraka, ohatran'ireny hoe maninona moa no misy ireny sensibilisation na hoe fanentanana manokana ireny, dia manana didy koa izany ny projet izay mety manana an'izany fandaharana asa izany, hanana an'izay hoe fanentanana manokana n'ireo ray aman-dreny, ireo olobe izay ireo ray aman-dreny be mantsy ny tena mpampita ny hevitra hoe izao indray no tokony ho hitondrantsika ny fiarahamonitsika ity, na ilay tsika miresaka ary hoe voatokana teo ny tanora vehivavy izay efa ary vatana any amin'ny faritra sasany, dia hoe any amin'ireo fanabeazana mihitsy ny fototra tokony ampitaina ny fenitra fiarahamonina rehetra hoe inona ny tokony azo atao dia inona ny tsy tokony azo atao. Ankoatrany hoe izay izany tsika vao mivovoy amin'izay hoe inona ary ny lalàna azo apetraka ho arofanina mahakasika an'izany fanabeazana izany. Misaotra tompoko. Ie, izay indrindra mahakasika an'izay hoe resaka fanabeazana izay ahoana, fantatra foana manko rehefa misy olana matetika, rehefa misy zavatra tsy milamina eto amin'ny firenena na ao anatina zavatra anankiray dia voateny foana hoe olanana fanabeazana io. Fantatra foana, mahafantatra ny rehetra fa fanabeazana no mila kitihana, fa ahoana no hatongavana amin'izay fanabeazana ny olom-pirenena tsirairay avy izay. Inona izany tena hoe
zavatra anankiray atao concrètement ahafahana mampita an'izay fanabeazana izay na ho an'ny ray aman-dreny na ho antsika tanora. Ataoko angamba fa tsy ny doka izay mandeha amin'ny radio sy amin'ny télé no andeha andresentsika lahatra ny tanora hoe hiditra amin'ny resaka contraception na ny planning familial fa inona ilay tena tokony atao concrètement mba ialana indrindra ihany koa amin'ilay resaka hoe miandry tetikasa dia zavatra ponctuel ilay izy tsy misy suivi tsy misy résultat akory. Monsieur Filémon. Ialana tsiny aloha fa tapaka kely nianonako teo ny resaka connexion zany izy iny dia ny zavatra ataontsika rehetrarehetra io zany hoe mety daholo le izy fa tsy ampy fotsiny. Ny problème eto amintsika mantsy hoe malalaka ty tanintsika ty ka ny couverture an'ilay zavatra ho atao zany hoe limité. Rehefa jerentsika zany hoe be da be ny asa atao any fa limité ny projet ao anatina toerana zay na amin'ny fahefana manao an'izy ihany koa resaka ara-bola na ihany koa hoe ny faharetana ny zavatra ho atao. Ny zavatra tokony azo atao zany ohatrany hoe concrètement aloha zany anisan'ny zavatra nataonay sud Madagasikara moa zany fa nohon'ny situation misy eto amintsika aty zany ohatrany janokely zany izy ny éducation des parents. Ahoana moa zany ny ahafahan'ny ray aman-dreny miresaka ny fananana ara-pahasalamana nefa tsy nahazo fahalalana mikasika an'izay izy hoe nandritra ny tamin'ny fahatanorana. Mora ny teny hoe tokony fampiresaka ny ray aman-dreny sy ny zanaka sarotra io satria ny sexualité na ohatrany ahoana zava-pady foana zany io. Zava-pady ary zavatra hoe zava-pady mena anjara toerana lehibe zany satria tsika rehetrarehetra zany hoe miainga tao daholo ka sarotra tenenina le izy eo amin'ny kolotsaina malagasy nefa tsy maintsy ho tenenina ka zay zany tamin'ny nametraka hoe ny programman'ny ho an'ny ray aman-dreny dia nanao fanadiadiana tamina région anankefatra teto Madagasikara. Rehefa nanontaniana zany ny ray aman-dreny ny mpampianatra sy ny olombe vitsivitsy hoe tokony iresahana ve ho zavatra io sa ohatrany ahoana ny resaka fady dia ho zareo hoe misy aloha dia tena hoe tsy tokony resahana io fa tena misy ny teny hoe aleonay mihitsy miresaka indrizy ho an'ny zanakay mba ho fitsinjovana ny ainy sy ny hoaviny fa ndraindray zareo tena tsy hitanay hoe ohatrany ahoana moa zany no ahafahanay miresaka an'ilay izy ka ny programme na éducation parentale zany dia anisan'ny zavatra ngezabe mihitsy tokony ho atao. Raha izan'izay dia faharoa ny olana mantsy eto amintsika dia efa sarotra be zany miresaka ny zaza nefa ny manodidina ny ankizy rehetra zany tout est éducation na formelle io na informelle io tout est éducation fa ndraindray zany ianao raha ohatra miteny ohatrany hoe misy zaza manterakaraky iny dia hoe inona ty ataonareo ty dia nga ianao dadanay niteniteny anay eo tsy tokony tsisy diranao zany fa maninona ny ohatra hoe manao ohatran'izay zany ny ankizy satria tsika eo an-tokantrano tsika tsirairay avy ndray aman-dreny tsirairay avy zany tsy mametraka tsiny hoe inona moa zany ny tena hoe sotoavy. Marina aloha fa hoe miazakazaka be ny amin'ny resaka hoe fitadiavana fa ny fitenenana ny ankizy kosa hoe mba manao vasafady rehefa mandalo olon-dehibe tsy mila volana zany zareo tsy mila vola zany tsy mila formation spéciale ohatra hoe tsy maintsy anao fa ohatrana inona fotsiny le sotoavina kely zay misy ao anatina tokantrano fa ny zavatra rehetrarehetra zany miainga avy ao anatina tokantrano dia mafisy ny any am-pianarana fa ny zavatra misy mantsy amin'izao dia ny ray aman-dreny zany dia efa nalefako any aminareo an-dakilasy any dia fa anjaranareo any zany zay familiana andraikitra zany zay fa ny zavatra teneny ao anivon'ny tokantrano dia tokony hoe mafisy ny any am-pianarana dia naizanaiza zany le toerana misy an'le ankizy dia tokony hoe feno foana zany zay dia io moa zany aminareo amin'ny média zany resaka hoe approche multisectorielle zany tokony zay mihitsy zany nanaovana an'io fa raha tsy miara-misalahy zany tena misy hoe fiaraha-misalahy miaraka dia sarotra ihany zany ny ahatongavana amin'le izy fa dia hoe adidintsika moa zany manabe tsy maintsy atao zay zavatra zay fa amiko zany miainga avy amin'ny tsirairay avy miainga avy amin'ny asa tokantrano dia fanabeazana ny tanora fanabeazana ny ray aman-dreny misy moa zany ray aman-dreny tena misesantira hoe ahoana moa zany zay no be azana fa araka ny teneny manam-pahaizana zany tokony misy zavatra tsy hay foana ary misy zavatra tokony ianarana foana raha mbola hoe velona eto ambony tany zay ngamba ohatrany hoe zavatra resaka
Omenanao fitenenana mahakasika izay. Ie, satria te-hiverina kely amin'ny teniko tany am-boalohany milaza hoe io ny fampianarana ny sexualité na ny éducation sexuelle dia mitovy amin'ny taranja rehetra izay ianaran'ny ankizy any ampianarana ihany io. Zany hoe misy fotoana tsy maintsy misy fotoana hosahirana ny ray aman-dreny, ohatra fotsiny amin'ny taranja ohatra taranja matematika ohatra. Tsy maintsy misy fotoana ny ray aman-dreny tsy havita hanazava izay amin'ny zanany intsony. Dia tsy maintsy izy mampiankina izay zavatra amin'ny mpampianatra mba hampita an'ilay fahalalana ny matematika. Dia torak'izay ihany koa ilay éducation sur la sexualité. Sakana anankitelo no zavatra hitako. Eo aloha ilay niteny Monsieur Philemon teo ilay hoe fady. Faharoa misy ilay henatra, ilay tsy fahasahian'ny ray aman-dreny mampita an'izay zavatra izay amin'ny ankizy. Ary fahatelo raha misy ary ilay fahavononana kanefa raha tara loatra ilay fampianarana dia arak'ilay teny Monsieur Philemon teo hoe tsy fandaitra amin'ilay ankizy na ilay zatovo intsony ilay fampianarana izay omen'ny lehibe hafa na omen'ny olona hafa. Koa amiko tsotra ilay izy raha ohatra ka tsy vita ny manova an'ilay lalàna momba ny fanalan-java dia aleo miroso kokoa any amin'ilay fampianarana hatramin'ny voalohany indrindra, izany hoe hatrany amin'ny kilasy ambany indrindra izay idiran'ny ankizy any an-tsekoly. Izay hitako. Mankasitraka atra. Alohan'ny tena amaranantsika ny adihevitra sy hanaovantsika fampitsinana fohy ny zavatra noresahantsika teto dia te hiverina kely any amin'ny resaka fandrindrana fiainam-pianakaviana izay efa tena voizina be amin'izao fotoana izao. Aiza ho aiza ny toeran'izay eo anivon'ny fianakaviana, aiza ho aiza ny toeran'izay eny amin'ny tanora tsirairay avy. Fa indrindra tiako ampidirina amin'izay mahakasika izay dia resaka mira lenta madamy haingo hoe inona ny andraikitry ny tsirairay ao anatin'izany hoe fandrindrana fianakaviana izany. Tompoko miresaka fandrindram-pianakaviana isika ary miresaka ny andraikitry ny lahy sy ny vavy raha miresaka hoe mira lenta. Isika eto Madagasikara dia samy manana ny kolontsaina ny isa-paritra fa ny iombonana dia hoe ny reny no ametrahana ny resaka fitezana ary ao anatin'ny resantsika rehetra na ny tenenin'ny Monsieur Edina ny tenenin'ny Monsieur Philemon dia manantena foana tsika fa hoe ny sekoly ny anome ny fenitra voalohany. Izay indrindra araka ny lazaiko hatrany am-boalohany misy fitezana tokoa izay miankina be tamin'ny kolontsaina ny fanomezantsika anjara andraikitra ny lahy sy ny vavy kanefa ny eo amin'ny fitezana dia mieritreritra fa ny reny ary raha misy zany sanatrehan'izany misy an'ilay hoe voaka tsy irina ny resantsika teo dia matetika ny reny no amenatsiana tsy nahay nitaiza ny zanany vavy tsy nahay napita hafatra dia ao anatin'izay indrindra hoe ny fitanilana mety misy dia any amin'ny fanomezantsika nefa tsy izay loatra izany ny tena tokony hovoizina fa izay mihitsy hoe ny fametrahana tsikilikely an'izay anjara andraikitry ny tsirairay izay aiza ny anjara andraikitry ny fanabeazana dia aiza ny anjara andraikitry ny fiarahamonina ary anatin'ny anjara andraikitry ny fiarahamonina dia io indrindra no tokony hanome an'ilay fijery mahasoa kokoa mba tsy hisian'ilay stigmatisation ihany koa satria matetika izany eto amintsika raha vao hoe olona niteraka vehivavy niteraka tsy nanambady izany dia voailikilika dia misy zavatra tokony harindra izany anatin'ilay fiarahamonina hoe inona tsara moa no tena tokony hampitaitsika ary irintsika ve ny tanora hanana fahalalahana be amin'ny resaka fananahana ka hisafidy an'izay contraception tiany atao ary kanefa koa nefa ny ahoana fomba asiana an'izay arofanina amin'izay resaka contraception izay fa koa an'izay isika koa ary ve dia hanome fahalalahana hoe aleo ny olona izay te hiteraka dia aleo hiteraka
dia hita eo ny fanabeazana sy ny momba an'ilay reny miteraka loatra. Fa eo ihany koa mbola misy fanontelo hoe raha ny fomba mampanao tokoa ary no manome fahalalahana, ary indrindrandrindra raha ny fanatontoloana amin'izao ihany koa dia manome an'izay fahalalahana be amin'ny akapobean'izay, inona amin'izay ary ilay andraikitra amin'ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny ve ampita soatoavina arak'izay fahalalahana ihany koa, sa ireo ray aman-dreny ireo dia tokony mahazo an'ilay fanentanana sy ny fampahafantarana mazava ihany koa inona ny lalàna velona dia inona ny zavatra mahasoa an'ireo taranan'ireo. Any izany ilay misy zavatra mifanohitra sy mifampiankina koa nefany, satria izany tsy adidin'olona anankiray no mampita an'izany hafatra izany, fa andraikitra mifampiankina marobe eto amin'ny fiarahamonina malagasy. Misaotra tompoko. Misaotra indrindra Madame Yang, izay ihany koa angamba no hamaranantsika ny fanehoan-kevitra ho amin'ny androany. Marina fa tsy ampy ny fotoanantsika raha hiresahana mahakasika an'izay hoe sexualité izay hatramboloko hatrany farany, fa noresahantsika ny mahakasika ny fanabeazana izay tsy tokony ho an'ny ray aman-dreny ihany na ho an'ny mpanabe ihany, fa ho an'ny fiarahamonina ray manontolo mihitsy, satria isika rehetrarehetra dia mandray anjara amin'ny fanabeazana ny tanorantsika. Ary marihana hatrany fa tsy ny tanora ihany no mila an'izay fanabeazana izay, fa eo ihany koa indrindrindrindra ny ray aman-dreny. Anisan'ny mahasaritra an'ity lohahevitrintsika androany ity ihany koa ny fisiana fahasamihafana eo anivon'ny kolontsaina, izay indraindray mbola mety ho sakana amin'ny firesahana an'izay hoe resaka fananahana sy resaka fiterahana izay. Mazava ho azy moa tsy mitovy avokoa ny antony anaovan'ny ny anatanterahany olona iray ny resaka hoe fanalan-jaza, fa tsy anjarantsika no miteny hoe tsara ve izay sa ratsy. Eo ny lalàna efa ny eto amintsika moa izany dia manafoana tanteraka an'izay hoe tsy fanekena, tsy ekena izay hoe fanalan-jaza izay raha eto amintsika manokana. Dia nefany anisan'ny mety mampirongatra be dia be ny fanalan-jaza izay atao antsokosokoka miteraka ihany koa famoizana-maina maro dia maro. Araka ny resahantsika teo moa izany dia mbola maro ny zavatra mila kitihana na ao anatin'ny lalàna na eo anivon'ny fiarahamonina, fa ny tsara ho fantatra sy ny tsara ho tadidiana hatrany dia hoe andraikitritsika rehetrarehetra io, andraikitritsika rehetrarehetra, tsy andraikitry olom-bitsy. Dia io mankasitraka anareo ny araka nanao hevitra taminay, mankasitraka ihany koa ireo nandray anjara rehetrarehetra tamin'ny alalan'ny commentaire. Dia mino izay fa misy eritreretina tsara ary indrindra misy andraikitra ho raisina manomboka izao tamin'ity adihevitra nataontsika ity. Mazava ho azy mankasitraka ny fanainga ny karakara ny adihevitra. Miteny kely farany avy amin'ny mpandray anjarantsika tsirairay avy hoentina amin'ny hoentina amaranana izao adihevitra izao. Atombontsika amin'ny Madame Yang. Mankasitraka rojo tamin'ny fiaraha-miasa teto na amin'ny fanehoan-kevitra. Rarosoa ho an'ny studio sifaka dia ho an'ny fanainga ihany koa amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena, ary raha toka misy sehatra hafa mbola ahafahana amin'ny fampizarana dia vonina hatrany ara-iasa. Misaotra indrindra tompoko. Mankasitraka Madame Yang, Monsieur Edi. Ie, mankasitraka anareo avy amin'ny studio sifaka sy ny groupe fanainga nanatotosa sy nanatanteraka ity fandaharana ity. Be ny zavatra voalaza ary mino fa be tokoa ny nanaraka ary maro ny zavatra voarain'izy ireo tamin'ny fifanankalozan-kevitra nataonay teto. Dia ho maromaro ny adihevitra toy izao. Mihoatra dia mbola manentana fa amin'ny 28 septembre zao dia journée mondiale journée de la mondialisation de l'avortement sécurisé. Izay mbola anisan'ny fampianarana sy fanentanana ho an'ny ray aman-dreny sy ny be sy ny maro. Dia mamerina fisaorana indrindra. Mbola ao Monsieur Philémon zay? Mety efa nandao antsika angamba izy noho ny resaka connexion fa dia mankasitraka antsika rehetrarehetra. Azo adonana fa azonareo atao tsara mihitsy ny mifandray mivantana amin'ny ekipan'ny studio sifaka amin'ny alalan'ny page Facebook, ny Twitter, dia eo ihany koa ny site web izay azonareo jerena amin'ny www.studiosifaka.org. Dia mankasitraka antsika rehetrarehetra dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray.
Veloma torto. On compte autour de 14 000 organisations de la société civile, à savoir des ONG, des associations, des coopératives à Madagascar, de diverses tailles et travaillant dans des thématiques tout aussi variées que pertinentes.